Salama daholo e. Ino moa zany tsy vitanina teo. Zao tsika vao mihaona indray a. Efa elaela zay mba de lazaiko anareo moa zany ny antony hoe inona no nahatonga an'izy elaela fa de mbola tadidiko. Nijery aho tamarina leto le vahoaka mitsipona amin'le vary a, le vary ndiovina de narina fa satria hoe tsy efa-pozina l'izy. Fa tena tsipon'le olona l'izy a. Miandry le mpitandro filaminana ry zareo hoe hiala le mpitandro filaminana de tsiponin-jareo le vary. Tena tsy tatin'le vahoaka intsony zany le ananany, zay no tena marina na maloto ara le sakafo. Elo moa zany misy le kilalao-tsika taloha moa zany ataoko hoe kilalao filazaza hoe amin'ny tanana hoe miteny hoe naona zany de hoe ny anankiray maneho an-dalana mangalatra de mangalatra tsy very. Ka na hangalatra ary izy a tsy maintsy hitotona any amin'le gagazo indray avy eo. Io gagazo io moa zany no teneniko anareo hoe io gagazo io a tsika zatra fotsiny teny hoe tenana gagazo angara miteny eo lasany amin'ny gagazo raha ohatra ka mazao zao io atamora io. Fa io atamora io a migadra aloha tsy tenanareo an'izany satria matahotra reo ary ny mpitandro filaminana tsy teny an'izany, ny pénitentiaire tsy teny an'izany fa io gagazo io a ao atamora. Za tsy miresaka amin'ny mampitô a. Io gagazo io rehefa tsy manana 500 ianao 500 de tsy mihinana gagazo ao amin'ny tamora. Tsy misy sakafo gratuit zany ao. Raha tsy efa ho avy angamba présidence na ho avy ny ministre na ho avy ny tsy fantatra ho avy ny reportage ny télé a de asindrareo sakafo milahatra, mandeha tsara sakafo manao mangazo reo a de mandro de mihinana gadra. Fa ao atamora anao tsy mihinan-kanina anao raha tsy manana 500 francs. De voatery ny olona rehetra ao mibizina. Ao atamora zany efa fiainana mihitsy ny fiainanao a. Business ny ao. Et tout est possible. Zay zany tiako mora resaka kely fa niverina amin'le hoe lahitsika tsy mifankahita ny antony. Tsorina ny antony a. Na de eo raha hoe ny fiainana misy problème kely sy namany. Tsorina ny antony fa misy kely ihany ny fahakiviana satria tena makandoa reto le mpanao politika reto na ny eo amin'ny fitondrana na ny eo amin'ny mpanohatra. Mpanao politika hoy izy a. Ary reto le milaza azy hoe manan-tsaina, maran-tsaina, manam-pahaizana. Fa tena mampalahelo le fomba fisainantsika malagasy mihitsy amin'le ataon-drala business le firenena. Io nge raha business tsy maninona e, ambarina ny saina hoe business na izy mipoaka na izy midofotra. Fa eto firenena ny resahana, von'ny vahoaka malagasy ny resahana. Hoe atraiza marina zany reto mpanao politika, atraiza marina de tena le fitiava-tanindrazana. Anankiray koa nefa mampiteny ratsy koa ny mieritreritra anareo vahoaka ao Antananarivo. Ny mpanao politika moa zany efa tsy resahana ao Antananarivo. Nareo mponina ao Antananarivo jereo zao ny zavatra misy. Tsy misy sama anangatanana, tsy misy sama joro, tsy misy sama mokona tondra kory na ray ary. Fa ireo, eo de vatolampy be fotsiny ao. Fantatrareo ny tohiny. Anefa efa misotro ny tsy fisotro efa mihinana ny tsy fihilana. Efa tratran'le tsindry azo lena de mbola eo ihany le vahoaka. Ngamba mazava nareo ny zavatra tiako lazaina. Io tsy misy satria hoe lahy ny andafy de miteny an'izany zao tsy zay. Matory za koa miteny, matory za miteny satria za nahavita ny joro teo anatrehan'ireo bandy reo. Nahavita nandravin'ny sécurité présidentielle io naliva nahavita ny sécurité ino ty izy directeur sécurité territoriale tamin'izany androny, tamin'ny androny tezamita. Nahavita. Fa ahoana ny tsy ahavitan'le vahoaka amin'izao fotoan'izao. Io zany a, zay ny zavatra vita. Ary tao anatin'ny 24 heures naovana an'izay, 24 heures avy reo. Tamin'ny androny tezamita hoy izy ahako. Ary mbola alahelon-jareo hatramin'izao. Efa tsy alahelo mihitsy moa zany fa lasa betinoaran-jareo Marco. Lasiny le 13 mai a. Le 13 mai tsy hoe daty fitsanganan'i Jesosy fikaran'i Jesosy any an-danitra na filatsahan'ny fanamasina ny 13 mai fa daty nanilazany teo amin'ny firenena. Daty nanilazany a teo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Zany 13 mai zany, place 13 mai zany. Lasa moa le 13 mai a. Io zavatra daty nanaovana fankatahana maro. Betsaka ny zavatra nankatahana teo amin'ny 13 mai 72 ny resahako.
namoizina olona maro, nangatahana ny fahafahana. Zay moa zany miantika azy miantika ko azy fa samy manana ny antika ny azy tsika. Fa tonga de tsoroko resaka fotsiny hoe azo natao tsara, natao occasion hidinany an-dalambe iny 13 mai iny. Sira fa betsaka ny mieritreritra hoe izay saingy zao 0 tsy misy ninino satria mbola tsy le firaisakina le tahotra koa mbola ato. Ny fitiavatena sy ny zany mangana fotsiny reny namadika sy ny voavidy am'izao fotoana zao io ny zava-misy mizaka de miaritra le tsindrazo ianao aloha. Ireo le milaza azy hoe ho ty tanindrazana tsy manaiky ny nosika, tsy manaiky ny inona izy, tsy manaiky ny hotsindrina, tsy manaiky ny herisetra, tsy manaiky ny jadona, tsy manaiky ny ACC, tsy manaiky ny CENI, tsy manaiky hoentin'ny vazaha. Ireo izy ireo manaiky tanteraka ny valim-pifidianan'ny ACC, manaiky ny CENI, manaiky ny gouvernement am'izao fotoana zao. Ireo ny tabataba rehetrarehetra reo. Ny any zavatra lazaina sisa de hoe ity ny tena fifidianana, ity fifidianana kaike vahoaka. Rehefa maro nisy tsika de anao an'zao rangatrie, tsisy ninona vitanao, ny asan'ny samy solombavam-bahoaka de ny mitaraina sy manao tatitra. Tsy ao aminao ny pouvoir, tsy ao aminao ny force. Tsy za reny angamba ny mahita fa samy mijery daholo tsika, samy manao zay ho afany daholo ny candidat mba ho lany. Tsy hoe ho voafidy akory fa mba azo toerana pour 4 ans. Satria ao le karama, ao le 4-4, ao le carburant zay en million, de ao le invitation à gauche à droite. Zay ny tena mampiazakazaka andreo. Fa reo tsisy hijery anareo zany reo rehefa lany eo. Ianao olona tsy manana moyen, tsy afaka manapa-kevitra, mitaraina ny asanao rehefa solombavam-bahoaka ianao. Fa zao raha olona vaovao mbola nanakidoky any hoe mety efa tena tapa-kevitra izy fa hiaraka amin'ny vahoaka ao amin'ny faritra misy azy. Fa reto ny tena tiako reto le efa dinosaure reto ny teneniko. Efa fantatry ny vahoaka, efa teo, ny sasany efa ministra. Nanao inona? Zao tsika zao eto. Tsy natao fa tsy mila tenenina koa fa afiritsika am'izao tontolo zao. Tsy mila tenenina koa mantra ve la vahoaka sa tsy mantra. Andizany foza tanteraka. Jereo reny tenin'ny Rajoelina reny tany Bodaby. Ireny de tena miteny mihitsy hoe io Madagasikara avoa izay tianareo avoaka tonga azy teo tonga. Ireo le milaza azy manam-pahaizana reo, ireo le milaza mahay lalànareo. Zao fa de tsy tokony tena tonga de mbola azo matendrena amin'ny destitution legimamanio. Fa aleonareo mitady toerana de mbola anindry an'le vahoaka de anambaka an'le vahoaka de plus indray. Tena lazaiko eto. Ary ho hitanareo anefa zao tsy mitondra vahaolana mihitsy io élection législative io. Tsy vahaolana io. Bien sûr io zay lany eo de mipetraka 4 ans. Fa raha misy député afaka miteny, masa miteny, mahatanteraka hoe raha lany député de hiverina isakafo maraina, atoandro, hariva. Ary matory soa tsara nareo menakavy ny tokantranonareo tsiraray avy. Raha misy an'izay mahavita an'izay de lanio izy. Fa manonofo daholo. Tsy misy afaka anao ninino zany eo. Anaovany fozazy reo. Zao rehefa ataony efa rahonany de tsisy mahetsika. Naiza. Rajoelina manao propagande de mitabataba fotsiny inona tsy antroahana an'iny eny. Inona ny ataonao? Ketrika sinoa fotsiny zany hoe rehefa maro nisy tsika de ao tsika zao. Raha misolelaka aloha de hoy, azo taolana ihany. Fa efa teo menamy, efa teo ny article 42, efa teo ny C10, C11, le zay filazonareo azy zao, miaraka tamin'ny vahoaka.
tsy voadakanao izy dia mieritreritra vao hiditra sy lombavam-bahoaka dia votokanao io fa fandrebirebena total zay ny zavatra misy ary tsy any Madagasikara zany ny mason'izao tontolo izao kobaka daholo zany fa ny marina aloha dia fantatr' izao tontolo izao ny zavatra misy ao Madagasikara ampianiny teneniny sy moa ny andrany-bandy i Jean-Jacques Rabengirina izy nanao teny tamin'ny frantsay ny nahatrezitra ny tsay sy Richard Bomba nataony tamin'ny teny frantsay ny zava-misy dia efa nisy ndika tamin'ny teny anglisy iny efa niparitaka fa azonareo an-tsaina va nieritreritry Richard Bomba zany hoe tsy tokony fantatry ny vahiny ny zavatra misy eto Madagasikara zany ny toe-tsain'le Richard Bomba hoe tsy tokony fantatry ny vahiny ny zavatra miseho eto Madagasikara ohatray le amin'ny resaka vahiny ihany tsika anipy-resaka kely momba ny ao Ivato ao amin'ny aéroport ny polisy ny douane ny douanier ireo moa zany mahazo baiko koa fa ny any ambony any manome baiko eo andreo koa ny tena fosotra amin'le zavatra fa reto manararaotra koa ato ambany ireo polisy Ivato ireo azo kalifena mihitsy mpanendaka kalifena mpanendaka zany satria ny zavatra ataony lisany miaro fandrahonana ny ataony lisany tsy chantage akory fa tena mandrahona fa ny entana hoe tiany olona angely ty zavatra olona nividiny babany langa iny tsy responsable amin'ny maha-polisy mahafiady ny lisany ny olona mandeha mandroso mivoaka fa io fitondrana io mahatonga lisany lasa mpangataka ohatran'io olona ivoaka amin'ny Madagasikara na tonga vahiny avy any ivelany tsy maintsy orony lisany ilany lisany vanina raha tsy hoe akamanareo anga sy fianakavian'le sefo ao otifinareo nga mandray avion amin'ny taronaka rehefa avy miasa rehefa avy manendaka moa zany nareo nga mandisa nga mandray avion amin'ny taronaka ao dia tonga dia any an-trano le ministry ny filaminana am'izay mba hoe namono mafo zany le namono mafo ho an'le polisy Ivato inona ny teneny hoe nampatsahivina amin'ny polisy ao ny asa ataony zareo anga izy ty EPP collège ty no ampatsahivina andreo ny asany efa voavinireo ny tao dia tsy misy ovandra lahy tsy misy ovany fa dia ny eo ihany satria reo efa rodé reo efa ekipe reo efa clan reo efa Ivato ihany tsika mijano Ivato eo koa reto mpiasan'ny guichet reto eo amin'ny billetterie Ivato lasa manana pouvoir koa reo milaza amin'ny passager hoe tsy afaka mandeha avion anao tsy afaka miakatra amin'ny avion ny passeportnao la passeport ara-dalàna ny vizanao azo tany amin'ny ambassade fa tsy vizana tany amin'ny mairie koa na tany amin'ny ACC vizana tany amin'ny ambassade dia eo amin'ny guichet eo amin'ny bulletin eo zao afaka miteny hoe tsy afaka mandeha anao ramose tsy afaka mandeha anao madame zay moa zany nanaraka nanadiady kely any momba an'izay fa hita mihitsy le izy hoe misy olona voakarama ao ikaka olona ny fialonana tsy tenenina ntsony mefy misy fialonana koa ny sasany eo dia tsy misy fanazavana fa dia hoe tsy miakatra ianao madama tsy miakatra ianao ramose ianao moa zany ohatran'ireny olona voatsindrona tsy vao-midamosiny ireny tsy mahateny tsy mahavolona fa dia miahaka eo nefa hoe te handeha dia tsy lasa tapoka tsy ho-kenda ihany ianao zay no Ivato akoatran'reto le mpitondra chariot reto le mivily lalana manaraka anao vaorina izy avy izy mivily lalana ao lasa ny aloha any io moa zany karana no niteny anatan'izy ny teto karana ny tantarana hoe lasa ny olona nentina za tsy tehiteny amin'ny fotsiny hoe tsara ho an'lahy koa zay za tsy te hiteny hoe raha te hamonjy amin'ny Madagasikara na te hamonjy ny vahoaka fa ataoko hoe raha te hiaina ara-dalàna raha te hivelona tsy misy minindra tsy miferinaina tsy mitebiteby dia arodano aloha io fanjakana io arodano aloha io fitondrany rajoely io zay ny solution ary zay ny marina arodana mihitsy io aloha fa mijaly ny vahoaka potika ny firenena potika ny taranaka mbola verika eto fa zao ny olona manga ny olo marina ny olo manga misy foana ao Madagasikara misy foana amin'ny malagasy ny ty tandrazana ary ny vahoaka afaka mifanampy tsara mihitsy afaka mifamelona ny malagasy rehefa milamina
ny fiainana, milamina ny fiarahamonina, afaka ny fanampy ireo malagasy ireo. Fa amin'izao fotoana izao ohatra ny te hanome plaisir amin'ny mpanao politika dia ataovy ny fifidianana. Fa lazaiko anareo fa raha vita fifidianana io da hita olona ahita fety isan-karazany ireo ho fisaorana an'ireto le ondry voafitaka tao anatin'io. Fa avy eo tsy misy vitanareo zany. Fa dia mitohy ny fiainana ao Madagasikara, mitohy ny fisamborana, mitohy ny fanagadrana, mitohy ny eritreritra, mantra ihany. Nona ihany fa dia zarina amin'le fahatsindrisaky ny indroa isam-bolana, ny zatra amin'ny taraina moa zany dia hitaraina mandra-pahafatiny eo. Mihaino an'ilay candidat amin'izany, ino lany ihany koa mihaino ohatran'ny riazy mihaino andreny dia teny hoe izy anolotra lalàna zao resaka be. Fa vita hoa io élection io tadidio tsara fa vita io élection ny fomba-bamoaka io. Ny olona afaka miaina ao Madagasikara dia izay olona mafy sy izay olona fetsy. Zay ny afaka miaina ao. Ny manam-bola mandroba ihany, toy ny fandrobana. Io teneniko teo hoe ny andro le 13 mai, na andrasako mihitsy ny 13 mai, tsy nanao ninona fa nandrasako ny 13 mai hoe hifony ny ampipon'le malagasy, fa tena tsisy. Fa ny misy aloha amin'izao fotoana izao aloha tsy hafenareo fa matahotra mafy ry zareo ireo amin'izao reterenantsika izao. Misy zavatra mihodina any. Jereo fa lasa mpivavaka daholo izy menakalo zao hatramin'ny dalo ary lasa mivavaka. Ny mpanenjika dalo lasa nefa ny tena dalo lasa mpivavaka koa. Za tsy resaka niady mialtsy i Pierre Bleu satria lasa mitatra eto ny resaka. Matahotra amin'izao fotoana izao atsika mihitsy ny ovy. Maramarana ko azy za tsy resaka an'ilay volamena diovina dia le 10 ariary lasa valeur 2400 sa 2500 izy teo. Ny volamena efa ilany tonga fa nizarazarain'ireo tao fa ny ambiny no amidiny aminareo. Fa zay no ataoko anareo azonareo tsara izy tsy raharahandreo zay valim-pifidianana eo législative io. Fa efa ny aposiny zareo izy miakatra eo. Ny ilainy fotsiny dia zao confirmeny fa manaiky ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny rehetrarehetra ny malagasy. Dia asehony amin'ny SADC, asehony amin'ny ONU, asehony amin'ny Union Européenne, asehony amin'ny OUA hoe misy ny fifidianana milamina, misy ny valim-pifidianana milamina. Ka rehefa misy ny fotoana ho hanovana io constitution io dia tsy tokony nisy mihitsy ny contre. Zay ny ilainy. Fa mipasy ny législative dia gorabaka fotsiny ny fifidianana rehetra mandeha manaraka eo. Indrindra moa zany rehefa tena teo hoe mifanesika andeha isolelaka ao daholo ny mpanohatra. Dia miaraka ao. Zay le fandehany. Ka mitongava saintsika. Tongava saintsika. Fa potika io firenena io. Zay aty ivelany, za tsy manafina an'izany, ny aty ivelany betsaka ny tena kivy. Dia lasa mieritreritra ny tena hoe inona moa zany ny problème fa inona ny tena ivakiana aloha amin'io fa rehefa tsy mahirahina dia aloha ilamina tsika ty mihinana, tsika ty miaina. Zay ny hafarany. Fa mifoasitsika, mivonontsika ny ady. Zay ny tiako tenenina. Tsy maintsy miady fa raha zany tsy tavavoaka. Ary reo tsy mitsitsy reo. Tsy mitsitsy reo rehefa manelingelina ny intérêt personnel nareo fitaindreo. Aza mieritreritra ny resaka hoe élection zay iandro 5 taona. Lipa koa nareo menakavy. Fa rehefa ohatran'izay ny solution io dia rehefa tsy hitanao tao fa ny zavatra nataondreo tamin'ny 2009 reny reny ny averina aminy. Toy tsy misy fa nataony moverina. Fa raha atao mikajy hoe isaka mandeha tsika hoe tsy nisy an'izany ny 10 taona. Fa raha atao mikajy iandro 100 taona indray ve? Iandro 100 taona ka na olona teraka ao maly ary 2024 tsika izao, na olona teraka ao maly ary 2124 io 100 taona indray. Tsy efa tsisy eto intsony tsika.
na amin'ny portable toy miara-mety tsisy tsony. Fa dia zay, hitantsika moa zany toina fa na misy ara ny kivy na misy ara ny somary miato kely no lâche rien. Fa raha izaho aloha, ary zay naveriko zay tao amin'ny fitsarana andehanako je ne lâche rien. Zay raha fa salut daholo.